Esorina nosoratany Vombona Varungy, Ovelominy Oniaja Nirina, ny Rava, Anjarliva, Olsoa, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinaiza, Arliva ary Ernirina. nandray feo sy nanantontosa Anjarliva. Ay ve ka tsara sy kanto mahafinaritra ohatr'izao ty faritra onenana ity raha tsy nandinika azy tsara man tsy nahita sy nahatsapa ny fahatsarany. Malaza mihitsy matsy zao fandrosoana zao ka hoe ny fialana amin'ny toerana toytoy ny sasany no vahaolana amin'izany. Ka raha izao ve no ialana tsy ho maty antoka na eo amin'ny fivelomana fotsiny aza. Aty zao tsy ilana asa be akory dia mihinana, mitsofoka any anaty sasy ala fotsiny dia efa mahita hanina. Akoatr'izay ny biby aty tsy lany, ny voankazo moa milonjehatra fotsiny fa tsy misy mpinana, ny rivotra madio, ny filaminana mangany fotsiny. Ka inona indray nefa ny tadiavana akoatran'izany. Eny ilaiko aloha ny fandrosoana kanefa hoaiko ve ny fomba mpandrosoany. Hoay ohatra misy manaraka nge za zany. Andraso hoe hoay fa izy ireo aleo mitsoka ka hoatray marina efa voadidina kay dia ahoana ry lozy ty marina zay zany avo tena ho faty. Hoay tsy misy miteny reto olon-reto ny sady tsy mivolana. Basy sabatra lava lela ary misarotava amin'ny alalan'ny satroby izy ireo. Toy ny zanako ny tafianambo dia zao ka tsy manatsafidy fa dia miandry izay hafatesany. Hoay efa nahazo baikoidina le ray dia manatona. Zanareo tahidy tanapolo dray marina manolotra taratasy ho ahy izy. Aleo raisina mba tsy atezitra ny reto. Vantany voavoaraiko ty taratasy ty dia toy ny tsy teo ny tsambikina ny soavalin'ny zalary iny. Zay vo azoko naiko marina. Ary aloha mody aingana so taratasy ilaina valiny aingana ito ka. Dada! Dada! Aizy dady! Ino ty mampitambataba ny latirina ary ka zory dada. Nomeny olona nyty taratasy ty aho Fa taiza teo aniza lety zany? Ka zao tsy haiko reny olona reny fa nomeny afotsiny ty dia lasa zareo avy ao Fa hono ity zany tsy niteniko iny izy ireo na dia ny ray mbava aza. Raha ny hoe ho an'izany ray aloha dia ho an'ny tady ty satria ny anaran'ny tady misoratra io. Aiza aloha iza tsy izy. Ary makay lahy iny aloha fa hitako reraka mihitsy ka. Ka nazaha koa aza ngery dada natahotra mafy azy ireo no heveriko fa andatsaka ny aiko mihitsy. Tena taratasy maneho fiantsonanao hanao fanompoana ny tanan-dehibe ty rinary. Ka nahoana nefa no amin'ny anaran'ny tady Ka efa zany foana ny fomba fanao hatrehe. Na zaza tsy mahatakatra ny dikan'izany le tsy rinariko. Dia ahoana nefa ary dada nahalalany fa zanako dia nomeny an'iny Eny dia inona aloha mahakivy any dada amin'izany mba hahita an'izao tanan-dehibe sy ny fivaran'izao ihany laha ty tamba amin'ny voda-kely ny dady tiako. Tsy fantatrao ny miandry anao anaka ka eo no dia faly ambony ihany eo. Ho tataraiko amin'ny ve ny fanompoana ataony ihany dada to lasa vinany be nge ianao zany maninona moa le tsy alahy raha tsy mandeha ihany aza dehibe vazovazy ratsy eo ry dada. Koa zany le tsy noiziko. Oviana tamin'ny tany mbola nisy nandafanimpony zany. Ka so faty any le tsy alahy narikeliko ady sy asa mafy angely ity no any. Tsy manana afa-tsy elahy angely ty zarinary. Dada
Firifiry moa rehefa tafaverina soma tsara ty amin'ny tany rehefa navita taona roana amin'ny tany ny adidiny. Dia ho ambaka an'ireny ve ty zanakao e? Raha zany dia ndetsika alohan'ny fomba mba hitsofanao ranao sahady. Dia ary letsy ho atsy amin'ny efitra masina. Nefa so mbola tokony hamita ny asa mandrara aloha vao mihevitra an'izany tsika mianaka. Ka ela ihany iko. Mbola manana ray volana eo manana angely tsika. Aleo ihany aloha raha izany hanohy ny fiazako ka. Saika andeha hiaza nge zany no tojo azy ireny e. Mbola misy lambo matavy be zay mantsy ao atsimo tananao ka aleo aloha ry dada ho any vetivetika. Tsy hamelako iny raha tsy lokatsika an'io. Zay fa lasa aloha e. Ndao ary letsy e. Dia maika tsy fangany rity zanako amin'ilay fanompona ka korotana hatramin'ny fihetsika ny edala. Raha mba fantatra lahy matsarinariny any dia ngamba ho ranomasy sisy lanina no nenika nitavany lara voaresahana izany fanompona izany. Mirana, ahoana izay roneny? tena tsy ampitsona akeny vatsitsika ato a. Dia nanapa-kevitra hoe aleo miverina any amin'ny tany Neviana. Tsy lasa izany roneny a. Any aza tsy maharaka fandrosoana fa baribary anina amin'ny antson'olona sasany aty an-tanan-dehibe azy. Izaho kosa roneny raha samy tsy anina ihany dia aleoko aty a. Aty mba maharaka an'izao zava-bahiny izao. Mirana. Any ve tsy misy afa-tsy hazo sy biby, tsy misy dikan'ireny mba hita? Mba hainao ihany aloha ry Mirana na dia tsy ekenao aza ny fanapa-kevitro a. Reninao ange ahy e. Toa tsy misy dikany eto anatrihanao no makitapo ny finosanao ah. Zanga moa maninona sa maninona e. Milaza ny hevitro fotsiny aho. Ka ny feonao miakatra tsy misy famehezana ny tiako lazainy. Zany raha misy dikany mihitsy aminy. Fa maninona nefa raha mitady volontsika dia mijanona aty ihany e. Rehefa tsy nahita ohatr'izay tsy hahita tsony. Firy volana moa tsika ny taty. Tsy nahita natao fitadiavam-bolana dia kely aza. Izaho moa fa tsy dia tsika loatra e. Sangeriny mba mikariko an'izay tokony atao koa fa tsy hoe ianao rery ihany e. Ianao ary tsy mba misaina akory ny fivelomantsika sy ny hanina ho antsikako. Tsy isy ataonao afa-tsy ny manenjika sy mijery an'izao zavatra eny vohatra rehetra izao. Tsy misy adevitra zany fa miverina ny anaty alitsika fa tsy isy ho faty ety izany eo. Moa raha tianao no mijanona aty dia tsofoka rano ianao. Ianao io aloha dia tsy ahavelo teny izany raha mbola mety hatra ny heriko hatrany toy ny efa fanaonao reny. Ahoana ry izany? Eny ariko. Atao any amin'ny sitraponareo lehibe. Tsy hanolo-bato mafananao izany ary Mirana fa fantatro izay asoanao a. Tonga dia homano daholo izay hany mba azo entina mony dia izao fa vao maneho ny saoany tsika tonga dia manainga. Mbola aiza ry misy atsika? Ay, dia tonga dia vava mihitsy. Izay mihitsy ka. Tonga tokoa ty anaka le tsy maintsy kelaizany la aina ho an'ireo izay matranjaka. Aza dia fendrofendrona no haminona izao fotoana isarahantsika izao ry dada. Ka zany le tsy nisy. Matoki ianao fa hiaro tena sy ahy hamita ny adidiko amin'ny mpanan-karena. Mba azonao an-tsaina ve ny zavatra mety azo antsika raha sanatria ka hoe ka andahan'izao fiantson'ny andriana mpanan-karena izao e? Ka fantatra ho anaka fa marary any elitsy. Fantatro loatra izany ry dada. Mila fanampiana mba hasitranarynary. Fantatro tokoa fa malahelo anao nefa atahoana fa izay nefa lahatra e. Mety haningotra ny aintsika nge ho any ny fandavana n'ity zavatra ity e. Tsy aloha ve farafaratsy mba misy aina ray ho velona. Raha sanatria ka lavoana dia mba eo dada fa raha samy hofatytsika noho ny fanaovana tsinitsinina ny matanjaka dia ahoana? Eny efa tongotra miandakana tokoa ny an'laly roka dia manamafy mitsodrano efa natao no azoko atao sisa. Ho tainjanahary any lahy dia mba ho tonga somatsara tindray ah. Dia mahaiza manaraka izay asa siraka omen'ny mpanome fanompona mba hitsinjovany any lahy. Tsaro fa ny marina trany atao ninninona raha tsy rehetra ataon'ny olona any le tsirinary. Endry dada fa voaray ny teninao ary misaotra indrina ny amin'izany a. Fa zao raha misy zavatra tiany tady ho resahana amiko rehefa ny tany lavitra any dia mandefasa taratasy fa ho valiko e. Dia mba mahaiza ianao manamboatra saina fa zany iny to mampitombo ao ny aoretiny tady io e. Eny le tsy leroa. Tsapako mihitsy mantsy zany.
ny alahelinao rehetra momba ny fiainanao niaraka tamin'ny mama sy ny fiainantsika ry mba izao ny analatsikelikely andriny ao am-ponao ao zay fa mandrapiona ary dada efa io ny kalesy jovaly hitondranay eny ary leroa ndao ary tsy nahteny tsy midada fa finony fotsiny a de lasa izy hitako nangano ano iry ny masony teo sa ve tsy andeha e reto ry izy mianada eto any daholo fa inona koa ty mifampilongolongo ty fotsiny io ry no ry fandriko any am'zany re fa nga zara zandry de zany asaina mirongo andreto etanydreto koa mananjandry afaka olanentana ary mananjoka efa nola teniko noho izany de ndriko mitondra an'ireo ary mba mananjazoky ka ary aingana fa ainganina ro da fa tsy lozana amin'ny fanjana eo ohatry ny zazakely nanganareo ka de miatsopa nompo matoky anampy anareo fa zavatra saripady no anatin'ireo finosana rehetrareo aleo tsokonary izany ka nga mahatoky iny tsy hoe de atokisana loatra fa amin'izy vendrana de ararotina ohatra fa inona koa zany kofokofoka zany ato amin'ity kalesy mitolana ity ny zany fa ora mahera vonjeo fa inony zany ranio ka io fatin'olona kely mitsangana io ka tsy ho fatitsika raha izany vera matotia iantso mpanompo zany fa iza tsy hiditra ny resaka angatra zany lasa hoaizy ianao aeka izy mantra tsy misy dika ny hitiko fa ahoana koa ary natafitra an'ity tato tena misy manao tandrevaka mihitsy ange zany rubriky isandreo tray fa inona ny nataony latolo lay tsy misy ilana azy ity mitady fafatesina angala ity mangataka tompoko fa tsy manan-kelofana tsony matimatsy ny ray aman-dreniko efa herinandro zay ka tsy mahita trano ipetrahana sady nona be fa zay angany namony ray aman-dreny ity no aty ty ny tonatonana izay rehetra zany tsy mpanome ny manitra zany fa maka ny azy azy nataonay ortovy lampiambina atsopahazo any avelany any ty bibola kely ity zara ny la tsy voalefina na voatapa-do teo azy elaha fa misy inona ato no mivazavaza mafy nareo sy misy ninona fa resaka mifandaminana ny tato ohatra fa izy iny lanjainao trano milanjaka soa iny kizy lahy kely tafiditra tsokosoko tato amin'ny faritry ny tanàna iny de avoaka mpiambina any ndretsy de atao ohatr'izao kosa ve antsia indray ny ianao fa voabaiky ny fony mora miotana zaza dalatsy iza moa ny anaranao teo ohatra ny vaovao tamin'ny sofiko mantsy de somary adiniko ikomoto kely tompoko de iza ny fiantsonanao samy manana ny fiantsony ny olona ny sasany manao hoe koto na ikoto kely na koa hoe imoto kely de ahoana koa de misy koa miantso hoe le fakon'olo ity le tsy veloko atendena tsy matefo sy ny sisa de tianao ve nefa ny ataon'olona n'izany anarana rehetra zany le anarana ny teneniko farany rehetra teo ny tsy tiako ndry fa maninona hony malahelo foany tada sy mama raha vao ataon'ny olona n'izany de tsy tiako mampalahelo azy ireo fa aiza reo ray aman-dreninao vonon'ireo miaramilany ady izy ireo zay vao tadidiko le nisy adiny de ny ray aman-dreninao no nanaparan'ireo miaramilany atezerany rehetra rehefa tsy tratra ny fahavalo aianao le nitantarain'ny olona hoe ny afina tao anaty lavaka feny biby eny tompoko za iny ndry mampalahelo ahy ianao de ahoana nefa tsy nohanindreo biby tao ianao nitahin'Andriamanitra angamba tompoko satria sendra natory daholo ireo biby ireo niditra tao tena isorana zany ny mpahary izay niaro anao rehefa manao ny marina ny olona de tahiny ny mpahary azy amin'ny andro sarotra diavina zay le tsy hanovan-dratsy toy izany voalazana zao mihitsy nge ny tenen'ny dada sy mamy ary ahoana no nahatonga anao tafiditra tao an-tanàna rehefa nandeha reny kalesinareo reny de narahako tary amin'le ala kely tary tsy haiko mitantara azy fa sendra nijanonareo tamin'izay de nananaroatra ny tsofoka tao tao amin'le fitoranentana kely tamin'le nisanareo io tsy netsika mihitsy tao raha tsy fantatro hoe tonga inona nefa nahatonga anao nanao an'izany
Tsy matahotra mihitsy ianao ty a. No natompoko tena nitatsay. Ry ao fanampy anao a. Misaotra tompoko. Saika mihina izy dia ny ahotra indray rehefa nampitovy ny fitafianay angamba. Aleo finisy fa mila fitiavana. Tena manana mihitsy ty fianakaviany ty ka. Rena re zao e. Toy izao ngamba izany hoe tranona mpanjaka lehibe zany. Raha mitovy amin'izao famirapiratana izao tanàna izao moa ny fonon'ireo tompony ity dia fiainana lafatra indrindra no manjaka ato. Indrisy anefa biby olona ny fiverako ny olona ato. Tsy mitsitsiny ain'ireo izay tsy manaraka ny sitrapony. Olona efa firy moa izay ireo niara nanompo taminay tato ny tapahan-doha teo anatrehako. Mpanjaka ny fetra mariny. Azy ny ainy marivo. Io ran'olona io ny azy dia toy ny ranako ka tsy manan-kasina fa halatsaka amin'izay tiana handatsahana azy. Tanàna miosonravy misy anoro noro izay any miavaka ato e. Tiako noro. Nefa ho nofinofy ihany ny ahatateraka ny aminay. Indrisy. Zany aloha ihany fa mba nanahoana tokoa ary izay dadany. To tsy nanoratra mihitsy izy hatramin'izay mbola nanatongavako taty an-tanan-dehibe izay. Milamina tsara ve zany ny any sa nanino ny dada? Aleo rangahy dia fasana taratasy izy lazana fa tsy manino na aty a. Tsy ampandaloviko any mpitatitra taratasy ato amin'ny lapa fa hitady hevitra mba olo-kafa no natitra azy mifantana any ny dada. To tsy mahatoky an'ireo mpitatitra taratasy ato amin'ny lapa ireo amantsy. Io indray na ary fa mitoka monina sy mandefa fisainana lavitra. Miavaka amin'ny mpanompo sy miaramila maro ato izy. Aleo atonina dia ho fantarina ny toetrany. Nary? Atray marina. Aza dia manaitra re raha matokely. Eo dia mody taitra eo nefa efa renao izay ny famindrako teako. Marina e, tena taitra mihitsy a. Fa inona no mahavarinanao rereto hoe namanao nefa reto samy fampitakoritsiaka avokoa. Ny tananao foana no mamafaniany basiny fa ny sainao tsapako lasa lavitra tokoa. Engane ka ty zavatra kely ty no voakitika ao dia hipokito. Aza dia be vazivazy re raha matokely eo. Tsy mifahana angeko ka tsy hipoka akory na dia hoe kitiana azako. Fa maninona tokoa ianao rinary a? Tsy mendrika ny tantarako ny fiainako akory ianao tompoko vavy a. Nahoana kosa e? Veriko manambany ny aja mamboninahitra sy ny fianakavianao raha hoe mizara ny fiainako aminao. Tiako tsapanao rinary fa tsy mankasitraka ny voninahitra sy ny ajo omenao ny fianakaviako a. Alako avokoa ny fisainany amampitsiny. Raha sitraka ao dia tantarao amiko izay olanao indreo mba misy azoko anampinanao ihany. Ataovy ohatry ny olona efa mifankahalalatry ny helitsika ary mety eza olona efa akaiky ahy ianao. Noro. Tsapako tokoa ny tsy fitovinao hevitra amin'izy ireo ka isorako anao aloha izany. Ka inona ary ireo olana menjady aminao e? Olana roa no mitambesatra ao an-damotsiko ao e. Voalohany aloha dia ny any tanàna. Marary dada no niala tany a. Manany amin'ny fahasalamana fa i dada moa somary manana ny heviny izay ihany ka sarotra toroana hevitra. Nandefa taratasy ho azy anefa tsy misy valy mihitsy izany. Faharoa manarakarak'izay indray momba nyreto mpiara mamita fanimpona amiko reto. Ratsy fifandraisana amiko izy ireo noho ny firesahanao amiko. Jerenao nge efa hafahafa fijery sady izy ireo. Eny tokoa. Tsy haiko aloha izay anton'izany e. Everin'izy ireo fa vao avaka amin'ny fanimpona angamba ny ara miresaka aminao. Nefa tsy fantany fa isa mizaka ny mafy indrindra ato. Sady mifampitoy amin'ilay fahatelo ty trango ty. Manara loatra loatra ifandrazokonao.
angamba noho ny firesahanao amiko kokoa ve? Asa aloha asay mitondra tafika ary zany hoe ny aloha mitarika ady nefa mbola tsy manana fahaizana momba an'izany akory amin'izany raha tsy mahay aloha dia efa elangeny maty solo fa kely sisa ny anananareo ahy dia tsy eto aminareo tsony dia tsy ahitanao tsony aho zany raha lasa ianao fangahy ianao mbola te ahita ho mora ny fizakanao andreny olana ny tantarainao teo ireny raha toa ka samy fanakaiky kokoa ianao. Inara ny tian'olo lazainy ararotoka aporaka aminy ranga ny fitiavako azy fa efa isotra amin'izany ihany ny resaka zany veryn'olo raha tsy amin'ny alalan'ny fitiavana ihany ho zaka nary aleo dia tsoroka aminao ry noro fa manam-pitiavana anao ny foko zany angamba le hoe ty nary misy toerana saza ny fitiavanao koa atao poko ry nary ty anao koa to tsy fomba ny manaiky avy hatrany raha vao hitoriana fitiavana kanefa ty anao koa na anio na rapitso na oviana amaliko an'izany dia ny foana no asetroko anao ka tsy aloha ve tonga dia lazaiko ka tsy maninona raha ve raha hoe tazany retsy ny orokaromeko anao zao tsy misy tokony hidirany amin'ny fiainantsika ry nary ay moa zany izy io saika nytofiriko mihitsy hoa fa nasaina kely fotsiny dia nataoko ty fidanitra zany le vaovao ratsy roneny ka inona ny tokony atao ho vonoana izy ka ianao no antatsaka ny eny neny dia ho vitako ve zany tsy maintsy manao zany ianao ry fandra raha te handova zao arena sy fahefana rehetra zao anga kosa tsy misy fomba hafa maizana azy na farafaratsiny mba ireo botom-piambonyreo no manao an'izany fandatsahanainy zany ka raha faizina fotsiny dia mety anita-tsaina ifankaty foana teo matsy ny ala ary fantatro tsara zany herin'ny fitiavana zany fandra te handova ve ianao satsia zany ve moa dia ho antaniny mazava ho azy fa eny avy hatrany no valiny raha marary mila fanafody ianao dia iza no mihinana an'ilay fanafody tonga dia vatany ny resaka roneny aza sina sasy tena ohatran'izany tsy azo atao ry fandra ny mibaiko ray aman-dreny fa mba ho voay aloha le fomba firesaka zaza mba hadidinao mihitsy amin'ny fomba firesako miala tsy ny raha natezitra neny ny fiteniko fomba fiaina tokony ananareo zanaka ny fanajana ray aman-dreny aza vaiko ary ny resako teo rehefa te hahazo zavatra tsy ny sasariny ianao dia tsy maintsy manao sorona olona ny takiana amin'izany ka ny tambiny fandovana dia ny ainy le naharon-dozy io tsy maintsy mizatra amin'ny lalao ainy ianao raha te ho to asiny rainao raha tsy manao zany ianao dia tsy mandova na dia tapatsabatra ray aza eny fa na dia boto ray aza aleo rehefa ho eritreretiko lalina zay eritrereto tsara mihitsy fa tsy fomba nay loatra le mandidiny safidin-janaka ohatray fa ino ny zato maharivana roa mianakato zato eo aloha nareo ry dada sineny fa aleo andeha kely aloha oranivo inona ny resaka ro teto fa tao ketraka be ry zazalako laza zavatra momba noro izy iny teo nisy hevitra natolotro azy ka mety zaka n'ilay hevitra dia iny jaingijaingy iny fotsiny le kely ka resaka hoe ahoana zany ranivo le hevitra nomeko azy io ve no antaninao sa inony ka le resaka momba noro no tiako fatariny ay misakaiza amin'ilay nary iny ho ny zanantsika inona koa azy zany ataony nofo zany zany aloha dia ho nofo raha mbola zany no eto ilana fandraisana fipetra entitra zany raha matotia ahoana ary mirana ahoana ho any hevitra ao mba tovolangy herinary reny ahoana retsy zany eno raha vazo mitovy ihany tokoa ve retsy dia hitana rano eny ohatra ny tampoka kosa aloha le resaka ka tsy dia omena tsiny izy afaka mieritreritra tsara ianao ry mirana tsy misy manery ny safidinao akory eo tena ilana fanerena mihitsy rehefa tsy mahalala an'izay aso azy izy rakoto fon'izay taty reny mbola tsy nahita zava-doza nataony nary na teo amin'ny hevitra na teo amin'ny fihetsika tena laniko zato isan-jato raha izy no vinantoko koa tsy hoe mandaha akory na manaiky raha mangina fa mieritreritra nitoetrako sy ny anary dia lasa saina azo ambara ho zaza endry izy
fa za kosa heverin'ny olona hopelika io no mahasaikatra. Olona malala-tsaina ary ka aza dia manahy ianao Romirana. Ka mba miova amin'izay koa ianao amin'ny toetra pelipelika matsiraviny io e. Aza omena ohatra ratsy ny zanaky ny natiorantsika retsy a. Efa fantatry ny nary ve nefa izao resaka izao? Zany hoe efa nandefasako taratasy ihany izy aloha e. Tsara ho fantatrao fa efa nresaka melohan'izao dinika izao za sy ray voreninao. Zany no nanipitsipi resaka taminy. Dia ahoana tokoa ny valy taratasiny? Mahagaga aloha fa tsy manisy resaka momban'izany mihitsy izy tamin'le taratasy vitsy nalefany. Ohatra ny tsy misy akory amin'le resaka. Hitanareo amin'izany ary ny hevitry nary. Aleo ary neny ionona fa tsy tiany ka. Fantaro fa aza fanimpona nge no ataony ihany ka mety mbola sahirana izy. Tsy mitombo n'izany fanazavany izany. Ahoana? Tsy tiany ary dada Rakotoka aleo tsy resahana tsony momba ny fanambadianay a. Mety misy antony tsy fantatsika ihany fa aza dia manary toko ohatr'izany e. Efa ho vita nge zao ny fanimpony ihany dia rehefa tizy manazava momba n'izany rehetrarehetra izany e. Marina mihitsy izany teny Rakoto izany. Zay nge hoa. Mbola tsy nivavany noho ny teny hoe tsy tia andriko izy. Aleo mihitsy izy mivatana no milohabavana izany vao mionona tsika e. Ahoana ihany ny fanapahakevitra ry zanako momba n'le resaka sorona. Fa sorona inona izany roneny? Tsy misy idirandriko izany Ronoro a. Mandehana aloha mivoaka fa hiresaka izay sinena. Za tsy voaketo raha tsy fantatro izany. Tsy voaka izany? Ye? Okasiako tanany ndriko fa mipetra tsara. Azo ilozanareo mifamaly eo fotsiny fa inoy a. Fahazalazaina fa lehibe ianao matoa dia ahafantajavatra. Rariny raha mpahafantarina anao ny marina. Mbola manao sainjaza neny kalanoro io e. Sao dia tokony tsy resahana fiainana izy. Aiza ny sainjaza alala fitiavana izany e. Moty izany Ronoro. Za noho ny Ronoro valio a. Manginy e. Eno tsara a. Raha mahery moa iny lasa nikaroka foko sy faritra bado iny mba ampitombo ny arentsika mianakavy. Ka zareo dia afaka mampafantatra fiainana aminareo. Efa natsidiko teo ihany ny foto izao resaka izao dia ny arena. Olany eto ny antsika raha ny fiainana rehetra no tantaraina eto androany. Ny resaka mikasika ny nary no ambarako aminao izao Ronoro a. Tsy maintsy vonona atao sorony nary mba handovan'ny fandraka lalahana. Ahoana tsara? Nasaiko namona ny nary izy ho tampony fandovana izao arena rehetra izao kanefa mbola tsy nahatateraka izany izy mandraky ny androany. Zay le resaka Ronoro a. Tena olona tsy fanao enao nareo menakavy. Ka nao ineo nefa ndriko e. Rehefa tsy zaka ndriko izany dia andeana manaraka an'le olondiana analany. Tsy mataotody nareo roneny a. Efa manomboka andao an'ity tokantrano ity ane ianao raha izao ny vavanao e. Fantaro nefa fa fahavariko izay miala etao tokonako a. Atao fa fantatrao tsara zanako ny fanao amin'ny fahavalo a. Tsy nahazaky reny zanako neny dia lasa. Ka ahoana tokoa no mombanao aloha e. Mifona rineny fa tsy vitako izany mamono olona izany a. Milela-paladia aminao a mba mamindrafo re. Olona ray very fandra dia tsy matinao a. Mbola aiza izany rehefa tena midiny io saina io. Ary mitsangana fa tsy tiako hoe ny zanako naterako ny miakoka amiko toy izao ka. Satria mba marary koa neny foky raha olon-kafa no hitantana an'izao rehetra izao e. Na izany aza dia amindra fo ah. Omeko iraka vaovao ianao ary asa mafy kokoa ny mamono olona. Ny mamono olona mantsy mora ny fanatanterahana an'izany. Sabatra ray mihisaka fotsiny dia efa mahalatsakaina. Ity tamin'mpandovana manaraka ity kosa dia ny herinao ray manontolo na totonao. Mena zavatra tsotra masanareo mandaka miomana ary. Melohan'ny alako ato aloha dia tiako raha mba tafiditra amin'ny olapio aho e. Efa nanara-maso ny fiainan'ireo ihany aza ely saika. Ka tonga ny fotoana mba halalako faravaratsiny tsy ambara telo ray amin'zato. Izany dia mba hafahako mahafantatra ny kleman'ireo mifanoherana tao atsoatsy. Rehefa tapitra mantsy ny fepitoam-panimpoko dia mbola mikasy hiverina ato handrodana an'izao fanjakalombitsy amin'ity tany ity izao. Sitrany ahy mba mena ny herin'ireo e. Tapaka ny hevitro fa raha laranga no hiditra ao a. Tsy ahoko izay mpiambina any. Tafiditra somatsara ato ihany aho marina.
alio aloha tsy laniana amin'ny famisavisany izany ny fotoana kely mba ahafahana mahafantajavatra. Tonga dia reto taratasy isan-karazany reto no jerena aloha, so misy mahaliana. Inona zao tony? Taratasy tsy misy dikany tony. Taratasy tsy mahaliana any amin'ity toerany ity. Oay, ohatrany misy olona izany fa aleo aloha mamitsaka ka. Ay, tsy misy ninina akory fa izany indray amin'ny eritreritro. Aleo aloha ato mitony vatavata tsy lavorary toy indray hoe nijerena. Valopo maromaro. Raso ary aloha. O andoda sanatra miadana. Fa tsy tia tovolahy ty ve le maty tany Bediny iny e? Taratasin'ireo maty izany reto. Raso hoe ohatran'izany daholo reto taratasy reto izany angamba. Ohatray. Andraso hoe ho anary zanaka rakoto avy any fa tsy zavy izany e. Ohatraiko marina. Ireo mpiambina angamba samy manantona izany. Aleo rofina daholo reto miaraka amin'ny ady any velany aina no amaky an'ireto angana. Maninona ary no manjo rehetra be ohatr' izao? Nataondry tsy mataho-todinina ianao. Hoay, ary inona daholo reto taratasy miparitaka reto? Taratasy nalefa ny dada ho ary fa tsy mba mena akory. Misy zava-dehibe amiko anefa mireto taratasy reto. Tsy maintsy fandra zao no nanafina an'ireny. Izy mantsy no nampandreketin'ny dadany serasera sy ny fivezivezeny ivelany sy anatiny. Fa inona izany zava-dehibe izany? Milaza ny fahafatesan'ny dadany ray amin'ireto Ronoro. Tsy mba nahita faran'le raiko akory Ronoro dia lasa ny mandrakizay izy. Ny reniko nefa dia tsy fantatro hoe iza na iza akory. Maty hoe ny rainao? Eno Mamangy amin'ny fahoriana izany Rinary a. Mahiresa fa mbola eto foana hanohana anao. Misaotra Ronoro. Efa ambolana marina eo ny voalevony izy araka ny voalaza ato e. Raha matoa-piray tanàna aminay no nanoratra an'io. Mampalahelo azy ny zava-mitranga izany. Ary ny taratasy ambiny betsaka tokoa reto izy. Ka paninona mifankatiavanay moa ny filazako amin'olo fa misy tovovavy efa manana ny tanàna. Nary, fa misy inona? Tsy misy ninina ka. Raha manafy ny zavatra amiko ianao dia midika izany fa tsy atokisanao tsony Taiza no nahitanao an'ireto taratasy reto? Vao tamin'ny alina no nakako an'ireto amin'le efitra ratsy indrindra ato amin'ny lapy ity. Mba asako ianao ty Rinarika. Raha maty tany moa izany ianao dia mba ahoana? Fa nga tena tianao be mihitsy aty e. Fa voalompitiavako ve ka tsy tena tiako e. Ka raha izany nge mbola isy faharoa fa aza zany ny voalohany. Ianao dia ianao ihany. Fa zao tokoa Ronoro. Efa fantatro ve fa hoe manomboka misetrasetra any amin'ny faritra misy anay ihany ny ray aman-dreninao e. Voatatatra dada ao avokoa mantsy izany. Efa misy lasindry zareo mihitsy aho izany raha ny resaka izy ireo ko. Tao aorian'ilay resaka aina fanafana izay dia manomboka manafy ny zavatra amiko ry zareo. Inona izany ny atao? Efa herinandro vitsy sisa no hijanona aketo. Ampandroso ny faritra misy ahy no tanjoko rehefa mahavita fanompony eto e. Dia ahoana izany Rinary ny fifankatiavantsika eo anatrehan'izany? Ka mino ary Noro fa tsy maintsy hanorom-ponenana any nareo Tsy hanaiky ny fipetrahako an'izany ireo raha nitoetrany. Tsy maintsy mahita hevitra tsika raha samy tena tia tokoa e. Na dia efa fantatra aza fa mahery ny onja dia hanao an'izay faraherintsika amin'ny fanavotana amin'ny fitiavantsika. Moty izany moa ry tiako indrindra. Nary eo, mba hanao velomam-pitiavana ary ahy e. Sady ho fanamaivana ny alahelonao tamin'izany fahalasan'ny dadako mbola tsy hitako izany. Eny ary akery malala.
aleo aloha mianika azo mba hihinana todim-borona fa zany zao mba tsaron'ny vavako. Reto misy sady voana latsaka mihitsy ny ray amin'izy zany. Tonga de telo moka avy atranona nga. Zay natoraly tsara izy zany tia mamelombelona ila tokoa. De faritra vitsy toy izao tokoa moa zany sisa no han'ny mbola voajanahary sy mahafinaritra eto amin'ny taninay. Tsy misy afa-tsy ny atsasaky ny faritra sisa ny rakodrala sady maitso mavana. Tsy zahay loatra nefa ny tena anton'izany. Eny fa na dia hoe mampiasa betsaka ny alo fiainana azy zay. Ireo vahiny avy any amin'ny tany lehibe na ny mba vetivety azy. Io tany raha mahery io koa ny tsapako fa manjaka tsy andrariny amin'ity fokona ity. Baribarianina sy olon-diony zay raha ny fanaratsiany fanao ny foko matanjaka amina hetriny io. Vahoaka marefo, tsy manatsiny, madio fosi-saina. Vahoaka mivelona kokoa amin'ny tontolo voanjanahary no voafembasy ankehitriny. Noho ny fahafantaran'ireo ny kolotsainanay no tsy nahafahan'ny vahoaka ny tiofoka teo anatrehana raha niditra tamin'ny kafetsena teto izy ireo. Tsy ekeko zany. Mandrasa ary-taniko fa hitraka ianao. Fiza koza mitoraka zany. Aiza ary zany? Mailomailo very zokinary a. Ay ve se ihany nataoko izako. Fa ono ahoana aloha nahalalany se hoe aty ay nanomboly ny fofony se a. Eny re ry oromojanary ay mararo ny orokorilenary a. Otray fa iny ny afenipeniny sy any an-damosiny se indriko mota. Indro ny taratasy noro. Fa misy inona ndray ara. Nahoana moa natoaka se molotro ty voankazo ty Variana loatra ianao de nitairiko. Inona hono nazain'oro raha nanome an'ity izy? Tsy navolana izy fa natolony amaika be iny de lasaingana izy. De nanahoana nefa ny fijeriny seny endriny? Ao anaty taratasy eo angamba ny valiny. Komoto matahotra an'izay voasoratra ato Velary de vakio e. Mamy mbola ho tsara tsiro ny voankazotsika raha tsy vakinao iny taratasy iny. Ao ara fa ho vakiako e. Ary to fo kely nge izy zany nary malala mitandrema fa efa romotra ny fahavalo. Vonina ny aningotra ny ainao sy amotika tanteraka ny taninareo reo. Noritianao mandrakizay. Fa taiza moa enoronoro no tsy hita tampoka teo ka? Fa gadraga moary dada. Mba nitazaina olona manatsaina ihany nge ianao anaka ka asa de maniratsire. Fa ambony lavitra no zavy anaka io sary miantona io no de any ianao no mitodika nefa zarainao no miresaka aminao. Tsy sanatria manambany ianao ry dada. Nahitako masoandro tokoa ianao ka ajaiko fatratra. Kanefa misy zavatra mba mahatoy nama toa manao an'izany fetsika izany ary mifandray amin'izany indrindra no atony ny voahako ny trano. Ka tsy voatery aiza vainao ny antony anaovanao fetsika tsy saza ny voninahitro toy izany fantatro fa resaka zafidindray zao ny ao ambadika izany. Noro zao n'izy anaka sanatria ho anay ho ny anaiky ny fankatiavanareo ary tandremo ijoroposopatra zany ary mbola ilainy zany. Tray ry dada. Zany no izy de sahanao ve ny mamoaka teny ohatr' izany so de mba tsy rariny kosa zany ry dada. Amin'ny lafiny rehetra de manaiky ny safidinao zay ary efa nanaiky izay tianao tamin'ny hevitra tianao hitondranao ny fiainanao. Fa izao kosa tia indray mitorako ty kosa aloha de tsy anaiky velively zay ary indrindra fa izarainao de olona toreny ve no andovany andarako Fa maninona anao nefa izy iny tiako izy ry dada. Tsy anambady tsony ara-tsy izy ny vadiko. Loro impiraverina aminao moa hoe tsy mitovy razana foko finoana sy ny sisa amintsika izy ireny. Tsy ry dada. Mifanohatra tanteraka amintsika ny fiainan'ny manontolo ka tsy sitrako ny anambadianao azy azonao zany.
tsaratsara kokoa aminao anaka ny tsy manambady raha sahala amindreny ny tianao vadiana. Aleo tsy manana toy izay manandratsy zay. Tsy antso tody aminao ary tata fa tsy ho zakanao ny ranomasoko. Hitanao an'izany ary anaka fa manaja ny safidim-bavanao ana dia teny tsy mendrika loatra aza no voakany. Tena nao inona tany velany tany ianao io anaka, nangaladinakany aminay olon-diny indray mantsy ianao, Sazy io araky ny fanaonao amin'izy ireny fa tsy manaraka ny sitraponao e. Ny antony, te hitakosina amin'izy ireny te olon-dia fa reny no mahay miara-miaina, tsy mifampihinana, tsy manao kely tsy mba mamindro, tsy milolotsiny amatody eo andohany ka ampandovany zany amin'ny taranany. Tsy mifalany io fa anenina ara-pitso. La zao fa tany paradisa mihitsy ny azy. Elo zany fa izao satria ekena ny safidinao ho solony safidim-panambadiana voarara dia ho baboana toy ny balibaly aniny ianao. Andray, dia fonao tokoa ve ary dada ho mpanomponao? Anontany io safidinao heverinao fa hitsitsisy anao mantsy sady ho solony fanivaivainao anay ray aman-dreny zany azonao. Ekeko zany fa sao dia mba ampisokatra ny fony data ka anaiky ny fitiavako etefany amin'ilay tiako indrindra. Raha mahery tsy be fihetseham-po zany fa ny saina ihany ny azo no ampiasainy ty kalakely ty Andray tata. Manofy ianao raha izany mivadika amin'ny teny fa izay amony tena. Fa inona eky izany ataonao zany miparitaka be nge ny vaovao fa hoe saika amony tena hono ianao Nary, ny fitiavako anao no antony. Manome tsy ny avy no iza. Tsy noho ianao fa noho ny fitiavako sy noho ireo fahavalontsika Nary tiako loatra ianao ry Nary. Nahoana no nasinjana ary ny fitiavana raha toa ka mampijaly ohatr'izao? Na za koa aza ary nory mba manontany tena indraindray ny amin'ny fitiavantsika. Dala tokoa ny foka mety sampy amin'izay tsy tokony ho saza azy Nary, saza tsara ny fitiavanao ny fitiavako ka aza sy ny eritreritra. Afaka mifankatia tsy misy avy itsika. Sarotra ny fankatiavantsika akalalahana fa aleo tsokosoky ihany raha izay sitraky ny matanjaka ary noro tapaka ny hevitro fa anjerany matanjaka raha manaiky ianao. Toy ny atody miady amin'ny bato ihany tsika raha ikiomy amin'ny dada ry Nary nefa ataontsika izany raha izany no ilaina ampilamina ny tany. Efa manana eritreritra nohatra ny tsirariny ary noro fa tsy ampinamana. Izay mitambatra ny vato ka ho tonga vato ilay atody raha olona maro no farimbona. Noho ny fitiavantsika dia hitsangana ho fahavalon-dray aman-dreny koa. Hanampy ianao ary hanafitra ny taninareo ihany koa. So dia mba ho heliko eo anatrehan-janahary zany raha afako Tsy Nary masoandro mambola anao nge izy ireny tsy tantoko raha noho ny amiko sy ny tany baribary ihany nanao anaovanao tsinitsinina azy ireo. Tsy noho ianao loatra fa aza manamelo tena noho ny fibaikoan'ny fitiavako. Zany diso raha fahadisoana ny ataoko. Tahak'izay tsy nahita anao dia tsy ho tianao. Nary, ho aiza ianao? Tsy tantoko ny fanomezanao tsy ny asy ny fitiavako ry noro ka aiza ho aiza ety no misy azy Tsy fantatro tompoko. Mbola tsy ampy an'lahy mantsy ny kilometatra maro nasaina nandehanany latongotra ka mafy vava. Midina soavaly le tsy manjary ary makatady. Ry miaramila fombibisana. Afatory le adalo ty rehefa tsy teny marina dia tarehintsika amin'ny soavaly. Tsy Angela. Azany tsy manatsiny no anaparana ny fombibinareo fa za eto aisolo azy. Mandehana ary komoto mandositra. Ay lahy tao ihany. Biby ty tokoa. Salaka zara raha manarona ny vatany no eny aminy. Baribary anina matsiravina. Zao moa dia tiany sasany ka. Tiako foana izy ninona filazanareo momba azy Ay koa ny anabaviko tao. Ito ho aiza moa elary lay olon-dikely ty I olona lava salaka io ve no raha ny lahy teny sa zay Avia lahy ty mijery an'ity ny solo vaika any akalan'ity Ka fa tory amin'ity tady ty ary ny tenanao tarianay raha sitraponao tokoa ry tovolahy. Ao fa tsika roa no afatotra raha avako. Tandremo ronono fa tsy tsitsiny ainao raha safidinao tokoa. Aleo zakaiko reny fampisaline. Inona tokoa moa tena tiany lisany ty atao Ikomy amin'ny matanjaka sy ny mpanan-karena. Tao tsy mamaly lisany samy tady japy. Hita mihitsy hoe olon-ty.
tsy havanana amin'ny resaka fa de vatana fotsiny. Na de andeha hatramin'ny lohan'ny laza de tsy aharesy na ahovan'ny fotom-pisainanay menakavy zany lisany zay biby tsy manan-tsaina. Ekena tompoko fa mananjo ilomany ny trondro rehetra ary mananjo hinana ny madinika ny vaventy. Ohatray, ary taiza koa no mba nahaizany lany resaka ly ty e? Inona koa mba tiany la ho lazaina amin'izany e? Aza manambany teny ianao tompoko raha izany avy de tsy ho takatrao a. Milaza teny ho marani-tsaina mantsy nareo ka inoko fa tsy ilana fanazavana akory. Ohatray, misotro toka izy ka asa hoe voatona tamin'le teniko teo ve? Tianao inona? Anananay tokoa le tsy ny saina ka ampiarinay zany a. Fa tompoko ny olombelona tsy saina ihany fa misy fanahy koa ka afaka mandringa ny fihetsiny. Fanahy? Tsy miraran'izany le ty fa rehefa tanteraka ny sainay de zay ihany nenay. Zava-maro ny raketiny teny hoe fanahy fandra. Ty tady amatoranao aty zao de manana fanahy. Hay, za koa manana fanahy zay avahako amin'ny biby. Mo mampanenina ny lisany ary ve ny manana fanahy sy ny monina amin'ny tontolo voafehin'ny fanahy? Misaotranao aloha tompoko mba nanome sehatra afahako maneho hevitra. Oh, tsy de mila saotra loatra. Tsy maty akory na tsy misy misaotra azy e. Ka zany fanahy zany manery anohatra ny tsirariny ataonareo e. Ny fanahy ny fantsona lalovany eritreto ka mahatonga iaino izay bitsiny amiko. Mahatsapa tsirariny ataonareo amin'ny taninay noho izany. Ny fanahy ny tanina indray de anadina tsy elanareo noho ny fanotanareo azy. De lazao koa fa fanahy koa no anarahany lany anabaviko atraiza e. Tsy tompoko. Tsy izany manaraka azy fa ny fitiavako. Ny fitiavana no lehibe indrindra. Fa ahoana koa ary no aizany le tiany zany teny pahendrena rehetra zany. Ny fitiavana hono ny lehibe indrindra. Lasa afinany be ifandra. Afoko mafy ny tontondro ny havanana ary mitsipy velona izy. Mirana. Tiako mirana. Ka ny fitiavako sa ny tombotsoako. Raha mbola tsy navototrao na ary de ataoko hitany ray aman-dreninao ny firesahanao amiko. Efa navotsotra izy ka. Porifoy amiko ary. Ty ny taratasy ny soratanao anao. Ngamba tsy afaka manoratra ny olona mifatotra. Eto aty ary e. Be fandra. Fantatra fa taratasy tsy misy soratra ito fa tetika efa voamanay zao. Mirana. Fa maninona? Rehefa navototrao izy de zay ny zava-dehibe. Ary aza rakarahanao tsony afa tsy misy anaovako ny fanompoko ny fianakavianao. Andray kosa. Sady raha fitiavana ny tadiavinao, tsoriko aminao fa efa manana ny naro vadiko aho. Tsy olona biby toetra toanareo no kako taranaka. Milazanay ho sauvage ery nareo nefa nareo mihitsy ny tena manao fanahy-biby. Aleoko miaina amin'ny fiarahamonina mahantra anjaka amin'ny filaminana e. Toy izay fiarahamonina amin'ny sora tena ho mandroso sy avolenta ary mihaja nefa mivelona ao anatin'ny alahelo-ny hafa. Milomano amin'ny ranomasina madinika. Okizay ry Mirana fa mahatsiaro voatona mafy amin'izany aho. Ay, ve mba mahalala marary ihany nareo tony e. Esery fandra-panan-karena tsy mandeha ray e. Maninona moa anao avelanao hitsoatsoana fa sy nanaparanao ny mahabiby anao raha mahatsiaro marary tokoa ianao e. Raha mba fantatrao mantsy ny fitiavako anao de angamba tsy avolana an'izany ianao a. Mirana, tiako tena tiako ianao. Aza maneso ry andry anda. Nareo zao ve te anana saina ity anay na de segondra ray aza? Tsy ny saiko tsony ny miasa amin'izany fa ny foko ry Mirana. Aleo aloha mba hamita ny tirarahako ty azafady fa to manao resaka mandany ory ianao zany. Aza tazonao mafy ohatran'izao ny tanako fa ho tratra ny ray aman-dreninao na mipitsikilo eto tsika. Mba ianao. Tsy mampanenina ny fahitany olona tsika satria tianao ane ahy. Navelany ny asany dia lasa niazakazaka izy. Ohatra ho aiza izy izany? Toa mamantana any an-trano.
dada sy neny nefa zao samy ao. Dia ahoany ty? Ary ohatrany misy resaka tsy azoko teo a. Angamo tsy nary sy noro nefa mifankatia no lazay mirana fa ho vadiny nary. Misy zavatra tsy azoko ao. Ary aloha miala eto fa sao isy olana vaovao hitranga indray raha hitan'izy mivady eto. Hoay, io fa mikopaka neny. Ambarao ny antony tsy mahatateraka nitetika asa ao analao e. Misy ody mahery vaika manakana tsy anatateraka ny fitrandrahana manontolo ao anala ao ry neny. Ody mahery vaika? Manana fanidy arena zany ny faritra io. Konahoana ny faritra sasany taony nefa ripaka. Ody mahery manakana ny fitiavako anao ry mirana ka tsy havita nimba ny tanàna anareo zany tsony ah. Nefa vita azy ty efa nanenenana. To tsy miteny ianao fa lasa vinany eo fotsiny e. Tratry ny ody mahery tany tokoa angah ianao ty no tsy miteny tsy mivolana. Manenina mory neny raha tsy manjaka amin'ity faritra ty tsony sika. Ahoana tsara hoe zanako. Tena mahery marina ny fanahy ao matoa ianao miteny toy izany satria matahotra ny fanahy ao a. Zany fa manenjika ary neny neritreritro rehefa variana iny ah. To fanahy biby tokoa ny fanahy tsika. Angamo ny biby manam-panahy. Ninona fomba andresena ho lahatra ary fandra dia tsy ampiova ny hevitra kory zany. Tsy maintsy sokina hatramin'ny fotony ny arembe ao. Olona bady ireo ve ahalala hoe arembe geny milevina sy maniry amin'ny taniny. Nafantatra izy ireo azy zany. Tsy mana fahefana entina mitrandraka an'izany koa ireo e. Tsy mba heverina anga fa raha ny aretin-tsainy sy ny aren'ny tany ny trandrahany dia ho lasa lavitra tokoa izy. Ka tsy alova mba tarihana ny sainy ahalalany izay tokony ataony ry neny a. Tsy anjarako zany fa ny anjaratika dia ny manararaotra ny fahabadony sy ny fahosany e. Ataony sasany tohatra fiakarany fotsiny ilay bady mianakavy e. Fandra, raha vao tsy vitanao anatin'ny andro 7 ny fanomahana ny fitaovana rehetra sy izay fikarakarana maro mifandraika amin'ny asa fitrandrahana dia azo fanapahan-kevitra lehibe ianao avy aminay mivady. Hitanao ty? Neny? Aza mbola taitra sy mihetsika mahery fa ampantalovoky ny tentanao fotsiny ty fa mbola tsy anapahana azy akory. Raha manaiky tsara ny baika ianao dia tsy haninona aminao akory izy fa madika amin'izay kosa raha tsy. So dia mba tsy zanakareo ary zay ry neny fa to ampitovianareo amin'ireo tsy fahavalo ah. Dia hosahanao tokoa ve ny andratsaka ny haiko hoe? Aminay vady ary amin'ireo mpanan-karembe sasany maro ireo dia ny vola makarena ny maha olona. Ka izay manakana ny fidiran'ireo dia fanana avy hatrany ny tantarany. Na vady zany na zanaka na havana na mpiray tany na iza dia omena ny anjarany izy. Tsy ankijery tavan'olona. Ny atondianareo? Misy resaka lehibe hita fanahy aminareo mivady tompoko. Mbola tsy ato ny vadiko e. Tsy maninona fa afaka miresaka ihany tsika na tsy ao aza ny vadinao tompoko. Satria nareo mianakareo efa miezaka amin'ny savika ny kolotsainay dia afaka mandroso. Misaotra tompoko. Zao anefa tsy mahazo mipetraka ao amin'ny seza mihajo nareo fa etsy amin'ny tany raha toka tsy mahazaka mitsangana. Mbola tsy mitovy fiaina mantsy sika ka andrao anetry ny voninahitra izany. Sady tsy hitovy aminay novinanoviana nareo na dia akatahaka manontolo ny fomba piainanay azy. Tsy maninona fa aleo izay hitsangany. Efa fantatrao tompoko ny fihezahanay mianaka hivoaka. Oka zay tsy ilaiko ny resabenareo fa fitiano anaty fehezanteny iray izay tianareo ambary. Fitsapana saina ve zany? Ary enina ary no lazainy eneto e. Enjana koa ny adin'ilay ramatoty izany miondrika fotsiny mirana fa tsy mahajery ty leombavy mierona ny loanay. Rehefa tsy hainy loha kelinareo mamitana ny resakareo anatin'ny fehezanteny tokana dia afaka mivoakinareo. Tsy olo tsy manan-katao akory ka verezinareo fotoana eto fotsiny Inona koa anefa ny tonatonanareo aty e?
saika ilaza ny fanadalany ny zanany lahandriako. Dia inona nefa nitanjonareo amin'izany? Manao tao foana mihitsy nareo tia ka fantatrao fa mety hitarika korotana eo amin'ny fandra sy ny ray aman-dreniny izany. Oviana indray tsika ny tia mampiady olona sa efa miova kolontsaina tokoa? Mbola ny fikatsahako an'izay mahasoanao hatrany ange izany ry mirana. Izay hatateraka ny fanambadiana rosinary no antony izany. Sarotra ihany ty raharaha tiriny eny a. Tahak'izay mba nalala tsy tiana dia tsy nijaly. Halako ny io resy tsy miady io a. Endra matobe fa manatona antsika. Ndehana aloha ny modoka. Tsy fanaovana karajiny tanàna ka iangaviko ianao raha matoa ivoaka ny faritra raha toa ka tsy manandresaka atao tsony a. Indriko ry mirana, tsy tokony isoka bava mihitsy fa ny fanimpona no dia ataovy raha tsy te. Fa inona tokoa tena makarary ianao rainy a? Efa ho herinandro ray ve dia mbola tsy niala teo ampandriana teo mihitsy? Ety ianao efa ho faty tsy ho ela. Dia za rery ny tatana an'izao arena sy fahefana rehetra izao. Manoatra noho ny mpamosavy ny ara-tsy-panahiny tena matoty noho ny fitiavaka arena be loatrako. Aizako tsy rara iny akory ty mahazo afa dia tsetry ny arena ny takela peritreretany. Adray, to tsy miteny tsy mivolana sa efa manarena? To tsy maharaha mahery anao ny aretinao ko. Ora matoty tsy fantatro mazava ho any antony fa za le avy nandeha ny savalalana tary amin'ny ala mikitroka tary no nahatsapako zavatra hafahafa mivatako sady tantarao hoe ray za fa to mahalinako a mba hisy tandremana amin'ny sisy ka tsy zano ahy ny arivan'iny aho ato ohatry ny nahita aloka sa inona to nanalokaloka isak'izay nalehako noho ny alina dia nanonofo sy tena ny aina fampitahorana mahery vaika nataona olona tsy fantatra zany mihitsy ahy tsy hita nefa ireo olona ireo fa tena olona be dia be fa mampitandrina amin'ny alalan'ny famaky antsy lava ary nahagagara matoty misy teny iray izay ohatray ary tsy eo tsony le raha matoiny fa za no miteny reretiko efa mafy tokoa zao retiko zao ka tsentsina hatramin'ny misofoka raha mba mikipikely ny masoko marary amin'ny mafy zany ny vatako manontolo zany tena ho faty raha izao no mitoka ora matoa vonjay re kay maty a ora matoa inona azy zao antsantsa ataon'ilay rangahy io ao e tsy reny ve ny alako teto ny tsara toromaso ry izy zany tabataba be reny ve dia tsy reny le vendrany ty oranga mifoazy ianao manome toromarika miaramila fa misy manafika ny tanàna olona efa maty itoko aleo tsona mpanompo ikarakara azy vita tsy natao hoe ny action vo ny hevitra ny amitany aminy akanjo vita tsy natao ny kinasa dia za rery ihany la no ifehan'izao tany sy arena ary fa efa narehetra ny loko zao lay vehivavy mahery nataoko hiantson'ireo mpanompo ireo aho manompoka amin'ny fanafenana ny tiranga ty se aleo amin'izay mamory ny olona sady hibaiko an'ireo vendrana isan'ireo amin'ity fanafihany ity mba sahamady koa angeny olondy isan'ny reto tena efa raikitra mihitsy ane zany ady zany efa grafy be ngambana eo matory efa mitifitra tsy nomena baiko fa aleo anara-maseto mbaravarakely eto hoe iza no mpitarika miazakazaka be zao raharaha zao ka nampiatsanareo mianada endriny inoko fa fantatrareo daholo ny tranga rehetra teto na dia tsy nipetraka tato amin'ny mivatsony azy nareo no ny antony efa fantatrareo loatra teo ny fahafatesam-badiko ary indrindra ilay fifandonana andro vitsilasy zay ka inona moroneny zany ny tena ilainao anay menada eny tokoa ary neny oka aloha zay tia neninenareo ty ohatray tsy mihevitra nareo ho zanaka intsony mantsy zay mivady ka manahirana ny sofinay za teninareo fa dia nahoana kosa rerineny dia fonao ve zay menada raha za aloha ry fandra efa tsy gaga amin'izany teniny izany tsony efa nahazo ny anjarako tany amin'ny dada koa vo tsy ela akory
tsy bekonareo amin'izay tena tenena sy atao izay tahaka ny fanajana ny safidinareo zanakay e. Mazava? Eny tompoko le vehivavy mahery. Zay aika mba tiako. Ka zao le ampiviriana ka irenesy tsara ry tany aman-danitra. Eny tompoko. Averika any sao tsy renareo tsara araka ny efa fantatsika amin'ity farity de nisy ady teto. Samy nisy maty na tamin'ny an-daniny na tamin'ny kilany. Tiako na ny mahita raha mandrika toy ireny. Te hiteny ianao zandry Noro nefa aloha zao no miteny ka hidio ny vava. Tiako any mahita raha latsaka. Simba ny akabeazan'ny tanànako na tetatoerana na tany an-tapany tanan-dehibe ka tsy anaika misy olona sasa maty mihitsy matsy aty ka zay tompona antoko na tonga niny ny tiako lazainareo amiko raha fantatrareo. Mampitombo ny vitanao amin'ny fandovany zany raha fantraka asakasaka ao za raha za mba manome vitana ho anareo ko. Odry, toa mifampijery fotsiny nareo. Mitory zavatra zany Ovinona zany le olona. Every no velomina indray ondron'olona le tsy vanina nitarika ady Opo tena tonsira le ho martirandry olon-dy Ovonono izy raha zany de ny mpona rehetra ty no fanana hatramin'ny faratarana noho ny adalan'olona ray Izy olona io. Manino ndriko ny tomany Ato amin'ity taratasy ity ny valin'le fantaniny efa nandrasako hatry ny ela be hoe iza lay ho tapahin-do. Aleo tsy sokafako fa ho sokafandriko Ronoro Oay, mivandravandra be ny sady to andray ny sabany izy zany indraindray. Matahotra mafia zany. De ho tononoko ve ny anaran'ny tsy maintsy fantatrareo nanao fikarohana zao hoe nariny nanao aniny. Tosanganena be ndriko ka zavakina reo pitsiteny fa ny anaran'ilay adala no avy de tonony aminay Oeto aty makiko azy raha tsy sandriko Ronoro Tsy avy aloha ny vavan'ny marina ny teny azy Nary Zokonary Nary za miteny mafa so misy maheno zany antsoantsonao zany ka fa misy inona ny sepitrotro zao ianao midira ty aloha de aty miresaka. Misy resaka mandeha be ana tanàna any resaka tsy azoko loatra fa samy manana ny filazany ny olona. Resaka inona zany komoto atao sorona hony ianao ataon'izy mbola kely koa moa komoto ka tsy mazava loatra zay raha zany fa misy inona ary any atao sorona hoana moa zany nefa nge komoto ka tsy mba mandaingy zany na hoe diso zay lazainy aza vao tsara aloha zay tianao lazaina ka zany ho ay raha tsy mitomitenana amin'ireo fahavalontsika ianao de ho ravandreo ny tanàna manontolo sy mimponinao. Maninona tsara ry komoto zany zao re oka aloha tsika sakafo kely fefa misy sakafo saka hoaniko eny andambon'le foniko alina no natsatsika ao ny tena moa hitanao ihany fa tsy mba afaka mandeha atoandro fa ny alina vao mba afaka mikofoka noho ny fefenako atodimborona manta ny nararako teo amboniny rehefa masaka izy ka asa raha hoe tinsy ary so fa zanaky ny ala ngetsika tsy matahotra zava-manitra zany ka reo are de feno ny kibo fa tsy lany laniny ko tsara tsatsika kosa izy zany tsy rafa kely mihitsy kely mahay milaza koa nareo zany fa zao mbola manitikidika any saiko anao le hoe za misy mitady anao sorony zany tena marina ve zany de inona ny tokony atao? Tena marina ho azy zany isa moa zany ianao raha tratra tsy hoe tsy mahatoky anao fa hanao manatetika mba ahafantarako an'izay zavatra ambaranao zay any an-tanàna any raha pitso ihany fa ngamba misy maraina ato amin'ity lavabaty fantatro foana ka rehefa mifoa de fantatro hoe maraina ary rehefa mavesatra ny masoko de alina zay ny andro nafinendrika ary tsy maintsy fantatro izay mitsanga any ry komoto
tsy lany hevitra zany tsika raha mbola hoe miverina miposaka koa ny moasandroa amin'ny maraina ary miletika izy ny arivo. Tsy azoko izay lazainao fa nde mba hody any amiko koa fa efa hariva ny andro ka. Matahotra angase raha hoe miaraka amiko ato dia miandry ahy tokoa raha pitso mba ilazako ny fahamarinana zany. Tsy maninona ka. Marina tokoa le nilazainy Timoto. Mitsatsaka hatrany naiko ny ren'le olo tiako. Inoro koa no marary ny alahelo amitsy ao an-trano ary tsy avelany io reny hivoaka tsony izy. Raha azoko tsara nge zany dia ny aiko no atakalo ny ain'ireo mpiray faritraniko e. Raha izany moa no ampilamina ny fiainan'ny taniko no mampaninina no fato ho an'ny taniko. Ahoana nefa moa no azahoako antoka fa afaka antaninay le reny tsy matao tody iny rehefa maty aho. Reny raha toreny le hoe reny dia isorako ihany tady aloha tsy nilaza momba an'izay reniko e. Tsy manana fony miantra fa lioana vavy. Ndeha hamonjy amiko moto aloha dia ilazako an'izao ka hito izay tokony atao. Mangina daholo nareo fanomka ny lanona ansika an'io e. Raha mbola mareo feo eo dia manampy n'ilay marturareo koa nareo fa mipetra tsara. Miaramila, hoeto ny lohan'ny vahoaka ilay sasa ho tapahan-doha Nazy, tsy avelao izy mipetrandriko raha teo tamba eo koa enao ary enao afatoroko io nory atao viany lavitra any mba tsy ahita ny fanapahana lohany mahafatifata azy io fa mitabataba mandreraka. Avelaonareo aho fa ho faty araka amin'olo tiako e. Hoentinareo aiza? Mamela reny neny mamela moa e. Tsy vaninareo e. Anody anareo firetsi-kombakobo reo ny rambadiko. Redreditsy raha ozina nandaitra efa ela zay ny matinozina e. Mangina ky fa izy no vahaolana tafavoaka n'ity faritrareo tia. Mangina io ao vavako ny masonao mangano any io. Vaty ilay narovatiko. Mbola inary ihany no tepon'ny mirana nefa efa mba vahoana ilay tovolahy biby ty. Tonga dia ataovy ny fombafomba rehetra mialohan'ny fanapahan-doha e. Io fa tena eo amin'ilay vaty fanapahan-doha no metrahany anary. Vaty nary. Metorako eto atratrako ny mirana. Efa vita ny kenikena rehetra ka ndeha mba homena teny farana izy mialohan'ny andozany tany e. Eny e, ho faty tokoa any io. Mialohan'izany nefa dia mba hiteny zavatra kely aminareo rehetra manatrika an'izao fanapahan-doha zao a. Te hampatsiahanareo mpiray faritra tonga ty andapa ty an-tanan-dehibe aty a. Fitiavana tokoa ny antony ahatongavanareo aty. Mino aho fa tsy noho izaho loatra angamba no andehananareo aty fa iriko indrindra raha noho ny taninareo sy noho ny fahalalanareo. Tsy izaho akory no hanokatra ny masonareo anatrehan'ireto tsy tompo-tany reto. Nosimbainka nanjakainy ny tanitsika, lasany ny arena, bodony ny vehivavitsika, babony ny ankizitsika, badony ny ray aman-drenitsika. Dia afonareo ve zany rehetra zany ho viravirain'ny sasany e? Tompo mitsindroka ny atiny tsika fa tsy mangatakatiny akory aza. Nareo miaramila reo, betsaka tokoa nareo no avy any amin'ny faritra misy anay ihany ny tonga mitady arena sy vola ary voninahitra ty an-tanan-dehibe. Kanefa fantaro tompoko fa ianareo ihany no manoaka poziny eo am-bava ny rainareo, ny reninareo, ny zanakareo, ny mpiray tapo aminareo, ny havanareo sy ny fiarahamonina nalehibe anareo. Any raha misokafana kely nge masonareo manoloana an'izany zavatra lasaiko izany e. Ho anareo mpisetrasetra kosa, fantaro fa ny hery tsy maleo ny fanahy e. Angamba tsy ampy ny fotoana nazavako ny hevitra izany satria efa mangetaeta loatra ny rahako ty vato lampy manoloana ahy ity. Evero nefa fa raha miaino ny feon'ny fanahy
fiaoan'ny eritreritra sy tonga saina amin'ny tsiraro miatra aminy ny faritra madinika tangenanareo ary indrindra ireo miaramila manodidina anareo ireo dia andatsaka nainareo lehibe any izy rehefa tena feno ny kapokany. Ary tadidio fa nytody tsy misy fa ny ataony miveriny. Ataovy lavitra ny fijery fa raha tsy mivaly aminareo nanao azy ingeny raha tsy nataonareo dia nitaranakareo ny baby sy lolohan'izany. Mba saino ihany koa fa ianao izao raha matora mahery dia tokana ary isory miaramila manodidina anao reo fa maro tokoa. Raha ho tonga saina moa reo amin'ny tsirariny ataonao, motsy ny sira aza mbola misy horaisina raha iraisany kapakapa sy tifitra anao izy ireo. Fiarahamonina mendrika fanampiana tompoko ny faritray ka tsy manosy bolitana n'izay tia fanampy aminay izay raha hoe todosoa ifampizarana. Tsy nanao an'iny fikomina iny izay raha izany no nitranga. Ary tadidio fa tsy ho mpanan-karembe nareo fa fadiranova izay raha nampianareo anodina ny arenay ho amin'ny tombotsoanay sy anareo. Matanjaka nefa nareo ka tsy tia halala fa manapatra ny saina feno fanindraindrana fandrosoana. Okizay tapahon'izay lohany. Sorona nosoratany vombona varongy, novelominy ony miajanirina, ny ravo anjary liva, olosoa niaraka tamin'ny faly, rakoto sy ny aiza ary liva ary erinirina. nandray feo sy nanantontosa anjary liva.